Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mikatsaka ny zava-miafin'Andriamanitra. Mikatsaka ny zava-miafin'Andriamanitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio amin'ny Kolosianina 2 ny andininy voalohany hatramin'ny 7 ihany. Andeha vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa tiako ho fantatrareo ny amafin'ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako tamin'ny nofo, mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisina azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokina be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko fa andao izy ampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toamarina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aho zao dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fitovian'ny finoanareo any Kristy sy tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo any Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikatsaka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Hoy indrindra ny filaza ny andinin'ny 2 manao hoe: mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokina be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy. Ny hoe mikatsaka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia azo lazaina fa hoe mikatsaka any Kristy ihany, satria ao amin'ny Kristy no iorenan'ny finoana kristianina. Ary zava-miafina lehibe amin'ny teny sasany dia hoe tsy ambaratelo, tsy ambaratelon'Andriamanitra. Amin'ny voambolana katolika moa dia ny filazany azy dia hoe misterin'Andriamanitra io ao amin'ny Kristy io. Ny fiangonana tany Kolosia mitovy amin'ny fiangonana tany Laodikia ihany. Ary hitantsika ty epistily ty dia asain'i Paoly vakiana any Laodikia koa, dia fatratra izay niantehitra tamin'ny zavatra hita maso. Ny kristianina tao dia miantehitra amin'izay hita maso amin'ny nofo, ary ny sasany tamin'ireny manantena ny lalàna, ny sasany izay miantehitra tamin'ny resaka hita maso tsotro zao, tahaka ny hoe ny voninahitry ny anjely izay nampiandanja ny voninahitr'Andriamanitra, ny voninahitry Kristy izay tsy hitan'izy ireo maso zany. Dia Paoly apôstôly any am-pifatorana tany a Roma no nanoratra zao epistily zao, amerina azy ireo ny lanjan'ilay tsy ambaratelon'Andriamanitra, ilay misterin'Andriamanitra, dia ilay zava-miafina dia Kristy zany. Io Kristy io no ambara eo amin'ny andinin'ny 7 fa rakitry ny fahendrena, ary io Kristy io no rakitry ny fahalalana rehetra. Ao amin'ny Kristy no ahatakarana ny zavatra rehetra na dia tsy hita maso azy. Ao amin'ny Kristy no
ahatakarana ny finoana rehetra, ny fahalalana rehetra ary ny fahendrena rehetra. Efa nahavoany kristianina tao Kolosiana zany zavatra ny asa raha tadiditsika fa i Filemona sy Onesimosy dia samy kristianina tao amin'ny fiangonana tao Kolosia, ka tsy ampy an'ny Filemona ny famaizana ara-tsoratra masina ny Onesimosy ka nahatonga anazy nitory azy ka nahatonga ny Onesimosy tany am-pifatorana koa azy. Tsy hitan'ny maso manko ny fanabeazan'ny soratra masina, ka zany mahatonga ny Paoly mananatra, ary ambanan'ny Paoly rehefa vakiana tsara fa manana ny kalitaony any izy ireo izay misy filaminana sy tsy miova amin'ny finoana, ka dia amprisihana mandrakariva mba handray an'i Kristy Jesosy Tompo, andeha araka ny finoana ary hamaka tsara, hiorina mafy, ho tafatoetra, ho tsara fototra ao amin'ny Kristy. Ambara eto zany fa i Kristy Jesosy Tompo no fototra iorenan'ny finoana kristianina sy ny fototra iorenan'ny fiangonana manontolo mihitsy. Kristy Jesosy na dia tsy hita maso azy, dia izy no mihazona ny fiangonana, mihazona ny finoana kristianina. Riavako malala ao amin'ny Tompo, zava-miafina lehibe an'Andriamanitra io Kristy Jesosy io. Eny fa na dia nanirana azy idina tenty an-tany hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao azy, dia zava-miafina lehibe zany. Zava-miafina ho an'izao tontolo izao ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-miafina ho an'izao tontolo izao ny namafan'Andriamanitra ny fahotana izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy a Kristy. Raha ny marina, raha ny tokony ho izy dia fahaverezana sy fahafatesana no tambon'ny ota, fa noho ilay tsy ambaratelon'Andriamanitra, ilay misterin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, dia misokatra midanadana ho an'izay manaiky, ho an'izay mino sy matoky azy ny famonjena. Androany ary antsona isika hitodika amin'ny Kristy ilay zava-miafin'Andriamanitra. Ao aminy no iorenantsika amin'ny finoana, ao aminy no tsy mampihozongozona antsika, ao aminy no iverenantsika amin'ny vanim-potoana izay mampamohy fo antsika, ao aminy no hitodiantsika amin'ny vanim-potoana izay mareraka antsika, na vanim-potoana maresy antsika, na vanim-potoana izay mahate-hemotra antsika, dia mijery an'i Jesosy Kristy fa izy no tsy ambaratelo, manafaka ny olam-piainantsika rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, rainay tsy toa misaotra sy mideranao zahay fa afaka nandre zany teny fiainana, teny sarobidy loatra dia ny momba anao Andriamanitra. Misaotra anao zay Tompo fa manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainana isan'andro ianao, indrindra ny namonjenao anay. Dia mametraka ary zay eo ampelantananao ty herinandro vaovao ity, ny adidy sy ny andraikitra, ny asa mandrarà, ny fianaran'ny mpianatra, ny asa ho an'ny mpiasa, dia samy apetrakay ampelantananao. Mampaherezanay Tompo, omeo fifaliana, omeo heri-tanjaka, omeo fahasalamana zahay hiatrehanay, indrindra anatanteranay ny fanompona izay efa noraisinay taminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay zany vavaka izany. Amen.